avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes manolotra anao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Voafatotra ve ny mpitondra ambony ka tsy maintsy manana ny maro anisa ahafahana mitazona fahefana. Izany ve no antony irosona tamin'ny Osika Samboletra ka tsy maintsy nampandaniana ireo kandidam-panjakana. Miavery asana ny fividianana andraisany olom-pirenena anjary eto amintsika hoy KMF Konoe fa nabeazana olom-pirenena androany. Miamafy ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Andrenivohitra. Vokatry ny fanamboaran-dalana amin'ny andro atoandro amin'izao akatoko ny fidy izao. Mpianatra malagasy no nandrombaka ny larina fahatelo tamin'ilay faninanana momba ny Excel natao tany Las Vegas, ndroatra amin'ny faha-efatra ny volana Desambra lasa tio. Anivelany satra ny toedra rao Mayotte amin'izao fotoana taorian'ny fandalovany Rivodoza Sido, izay namoizana olona 220 farafahakeliny. Ny antsiprian'izay. Ngadondray ny amvaloralina fotoanantsika ato anatin'ny fampalalamba-avao eto amin'ny fahitalavitra kolo atena ny araba tongo klasy tongo vavy manasa anao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha anokafantsika ny fiarahana amin'ity alay ity. Voafatotra ve ny mpitondra ambony ka tsy maintsy manana ny maro anisa ahafahana mitazona ny fahefana amin'izao fotoana izao. Izany ve no antony rosona tamin'ny Osika Samboletra ka tsy maintsy nampandaniana ireo kandidam-panjakana rehetra. Matoa andatsoratra. Efa natrehantsika ny fifidianana filoham-pirenena, ny fifidianana solombavam-bahoaka ary natrehana farany teo ny fifidianana ben'ny tanàna. Ny hita, nanao omby letra, nanao izay fomba rehetra hampandaniny kandidana tolotry ny loko volomboasary ny mpitondra fanjakana. Ny ainga tany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izany. Nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka iny, distrika misy 230 no nandehanany Andry Rajoelina, kanefa voararany lalàna tsy afaka manao propaganda ny filohan'ny Repoblika ary voamaika ny baribary ny Osika mialoha nandritra ary aorian'izao fifidianana ben'ny tanàna izao. Ny filoha no nilaza fa tsy afaka hampandroso raha tsy kandida avy amin'ny lokon'ny fitondrana no mitondra ny commune. Ho avy mantsy ny fifidianana loholona ka ireo mpifidy vaventy no antsoina handray anjara amin'izany. Tsy maintsy natao ny araka izany izay hampandaniana ireo kandida ben'ny tanàna natolotry ny loko volomboasary ahafahana mahazo ny maro anisa ihany koa amin'ny fifidianana loholona io. Raha ohatra ka ben'ny tanàna ty avy amin'ny loko volomboasary mantsy ny betsaka dia midika izany fa tsy ho azo ny maro anisa amin'ny fifidianana loholona. Fanontaniana mipetraka, voafatotra ve ny mpitondra ambony ka tsy maintsy manana ny maro anisa ahafahana mitazona fahefana? Tsy maintsy manaraka izay etaetan'ny vahiny sy ireo mpanambola ve? Izay famatorana mahazo izay no mibaiko ka na mety na tsy mety dia tsy maintsy tanterahana. Amin'izay fotoana voatazony ny fahefana fa kosa mora amin'ireo mpanambola sy vahiny mifehy azy ny mifehy ny toe-karen'ny firenena rehefa avy eo. Efa manomboka tsikaritra nefa ankehitriny ny voka-dratsin'izany. Antony mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra resahana ny zavatra tanterahana. Ohatra, ampitomboina ny herinaratra, delestazy isan'andro no hita. Ampitomboina ny velaran-tany azy volena ahafahana mamokatra betsaka. Fanafarana vary sy fizarana vary etseroa no hita. Hovahana ny olona nahateraky ny fitohanan'ny fifamoivoizana ka antony nametrahana ilay teleferika. Teleferika miantona tsy miasa no hita. Fitohanana lavareny ary voamaika aza nampiana ilay saritsarina fanamboaran-dalana amin'izao andro vitsy mialohan'ny fetin'ny krismasy izao sy ny sisa. Raha miresaka fifidianana nefa isika dia midika izay fa miresaka vahoaka satria ny vahoaka ny tompon'ny fahefana. Rehefa tonga ny vanim-potoana iray amindran'ny vahoaka izay fahefana izay dia izay safidin'ny vahoaka no tokony ivoaka. Eny fa na dia ny mifanohitra amin'izany safidin'ny vahoaka izany aza no mivoaka no ireo amboletra natao tamin'ireo fifidianana natrehantsika ny telometona ireo. Na izany ny vahoaka hatrany no tompon'ny fahefana ka rehefa hita fa miope filaina metrahana fahefana dia anjaran'ny vahoaka no manapa-kevitra.
Maro mifandikan-dalàna an-tranga nandritra ny fikarakarana ny fividianana ary indrindra nandritra ny andro ny alatsabato ho ny kandida gasikara feno sorana ny ony heviny tamin'ity androan'ity. Nisy ny amboletra ampandaniana ny kandida mpanjakana ary isan'izany ny fampiasana ny fahefa-mpanjakana sy ny fividianana ny safidim-bahoaka ihany koa ka eto Andriatsilavo. Maro ny fandikan-dalàna sy ny tsy ara-dalàna ny tranga nandritra ny fikarakarana ny fividianana ny aloha ary indrindra nandritra ny androm-pividianana hoy ny kandida ben'ny tanàna gasikara feno soa tao anaty tambazotra ny tserasera. Tsy mazava ary mampikorotana tanteraka ny lisy-pividianana ny fanomezana ireo ordonnance miisa 4 alina mahery teto Antananarivo renivohitra. Ny fisina mpitandro filaminana marobe nomena ordre de mission andeha hifity teto Antananarivo renivohitra. Maro ny fividianana vato natao tamin'ireo olona marefo ara-pivelomana teto Antananarivo izay nipoitra tamin'ny endriny maro toy ny fanomezana lelavola dia mandeha mifidy fizarana vary sy PPN isan-karazany mialoha nandritra ary taorin'ny androm-pividianana. Ny fanaovana ho takalim-bato ny fizarana ny fanampin'ny fidy. Ny fahitana andian'olona maro efa nanana bulletin précoché manerana ny boriboritany enina sy ny sisa. No mafisy ny fanisy ny amboletra hampandanin'ny kandida mpanjakana ka isan'izany ny fampiasana ny fahefa-mpanjakana. Nisy ihany koa ny fividianana vato sy ny bourrage d'urne. Arak'izany zany dia milaza zany izahay fa fividianana feno osoka ary fividianana izay everinay fa tsy manaraka ny fenitra républicaine fa dia natao tery-vaimanta fa anisan'ny tena mampalahelo ihany koa dia ireo ataontsika hoe tsy fisiny atao hoe neutralité zany na ho an'ny fokotany zany na ho an'ny district zany na ny préfet indrindrandrindra moa fa mivoamera-pirenena maleo tena misahana fividianana satria androany tsika mifampiresakio tamin'ny alahady no namoaka fividianana farany ny seni ny fanontaniana zay apetraka zany androany dia hoe fa maninona ny tsy avoaka ny seni io voka mpividianana io izahay dia mitaky ny amoahany seni mba ahafahan'ny olona rehetra miconsulter an'izany voka mpividianana zany mitaky ihany koa zay mba anoahana voka mpividianana isaky ny bureau de vote isaky ny fokotany mba ahafahana mampita amin'ny PV izay azo andreo délégué ny candidat tsirairay avy mba hifanaraka tokoa fa tsy tonga dia atao mibabaray ohatran'io ataon'ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fividianana io. Isan'ny fomba fitenin'ny mpitondra ny hoe anana ny maro anisa ahafahana mifikitra eo amin'ny fitondrana ka antony nirosona tamin'ireny tsy fanaran-dalàna sy osoka isan-karazany mialoha nandritra ary aorian'ny fividianana ireny. Fanontaniana mipetraka aiza ho aizy Madagasikara ankehitriny. Nanana mandaha anankiray teo ny filoha Andry Nirina Rajoelina ny nanomboka ny taona 2024. Nanana majorité izy teny anivony antemera-pirenena. Nanana majorité izy teny anivony anteny merandoolona. Nanana majorité izy teny anivony vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana zany hoe commune manerana ny Madagasikara. Fa aiza ny firenetsika androany manao ahoana ny bilan an'izany na niarakarena fao be fotsiny niarakarena isam-batan'olona fotsiny ireo statistika ara-toekarena rehetrarehetra aiza ho aiza itsika ka androany dia anisan'ny tanjona izy ireo ny ananana maro anisa andreo mpifidy vaventy zay hiatrika ny fividianana senatorialy na ny fividianana zay oloholon'ny Madagasikara dia te hanipy amintsika hoe atraiza marina ny fandrosoan'ny firenena androany tsy manenjika bontolo isika tsy manohatra bontolo isika fa ny sifra no andeha ampitahitsika aiza ho aiza i Madagasikara androany. Manoloana izany rehetra izany manao antsoavo amin'ny vahoaka ireo mpanara-maso ny fividianana ireo kandida rehetra sy ireo rehetra manana pirofo momba ny tsy fahatombombana ny fividianana farany teo ny kandida gasikara anambatra ny hery satria mendrika anana be ny tanàna ikeny rehetra ny renivohitry Madagasikara raha ny fanazavany. Arak'izay mihavery asina trany ny fividianana andraisan'ny olom-pirenena anjara eto amintsika ho ny teo anivony KMF Knoefa nabeazana olom-pirenena androany. Maro ireo fandikan-dalàna ny natao nampandresena lokotokana nandritra ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ny tanterana ny faraika 12 ny volana Desambra lasa teo honina sainy. Kajy politika mibaribary no anton'ilay ordonnance amanarivony navoaka ny fitsarana nampitomboana isan'ny mpifidy tao anatin'ny lisy-pividianana ho ny KMF Knoefa nabeazana olom-pirenena androany raha nanao ny tatitra momba ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna afarany teo. Voaporofo tamin'iny fividianana iny fa manana loko sy firehana politika ny sefokotany saika manerana ny nosy ka tsy niantoka intsony ny tsy fiandaniana ho hatrany ity firaisamon'olom-pirenena ity ary ireo izay tsy nanaiky nitadiavana ny fomba rehetra na ny lona azy. Eo anatrehan'izany mitaky ny ampiarana ny lalàna izy ireo ny irosoana amin'ny fividianana ny sefokotany. Fa ireo sefokotany sy ireo mera ireo dia
ataony fifidianana azy rehefa mipetraka amin'ny toerany nimera vaovao dia averiko zany a fa raha mbola ity décret 2009-890 manakery dia hoy zay hoe mitaky ny fikambanana ny mba hanaovana fifidianana ny sefokotany telo volana aoriany fametrahana ny ben'ny tanàna mba tsy ho soronafo ny kaladala ny eo tsy levina ny eo asesika ihany ny KMF-kono hoe fanabeazana olo-pirenena dia manamafy ny tsy maintsy anatsarana ny raha fifidianana na ny système électoral hamarenakasina ny fifidianana eto Madagasikara. Isan'ny mampiayay ity firaisamonim-pirenena ity ihany koa ny fanovana ireo biro-pifidianana tamin'ny ora farany toy ny tao 15 Ambonara Andohadoditra distrika ny Nosbe. Andrasana ihany koa raha ny fanazavana ny fepetra ho raisin'ireo manam-pahefana amin'ity fifidianana ity manoloana ireo bilita tokana efa voamarika mialohan'ny fotoana hita tamina komuna maro teto Madagasikara. Tompona ndraikitra tamin'ireo tsy fetezana sy fandikan-dalàna nyseho tamin'iny fifidianana iny ny fitondram-panjakana sy ireo olo-panjakana ny mpanao politika ary ireo olo-pirenena ho iatra ny fanokevitra. Tompona anto-kafeny ihany koa ny voamera maleo tena misana ny fifidianana. Tena mbola crédible ve le CENI mbola zany ange mbola fantaniana hafa koa e. Zay everinay fa ny valiny mila mipetraka an-databatra boribory tsika na tsara. Tsy valy teny aminay le hoe tsy zahay nanao ny lalàna io. Ny lalàna natao andrehetra ary ny lalàna zany rehefa hita hoe tsy mety na hainao ny nanao azy na tsy hainao ny nanao azy dia tsaraina. Zay le niteneninay tamin'ny fotoan'andro ny hoe fangamoa ny fitondrana am'izao nanao ny lalàna makasika ny fananantany no novato. Fa rehefa ilain'ny fiarahamonina ny fanovana azy dia tokony novana le izy. Sa hoe mbola hitana tombotsoa le izy dia tazomina hatramin'izao. Nefa miaveriasina foana le fifidianana. Amanaraka ngamba tsika hita fifidianana 20% mpividy. Efa midina foana izy io. Maro ireo tsy fahatombanana hita nandritra ireo fifidianana teto amin'ny firenena fa mihamaro sy ny eo papany zany tatoato ary maro tamin'izy ireny no nininana tao izay mitarika ny fahaverezan-kasiny fifidianana eto Madagasikara. Raha tsy misy ny fivoapetsika avy amin'ireo mpisehatra politika isan'ambaratongany ny fanjakana sy ireo rafitra isan-tsokazana hoy ny KMF-kono hoe ho anarana sisa ny fifidianana eto Madagasikara. Manoloana zay tranga samy avy zay tompon'antoka amin'izay mety iseho amin'izao fotoana orian'ny fifidianan'izao ny CENI hoy ny teo anivony RMDM manano rodibe ny mpanohitra ho amin'ny demokrasia eto Madagasikara androany. CENI zay tsy manana ny fahaleovan-tenany ary nandika lalàna nanomboka tany amin'ny fandrafetana ny lisy-pifidianana hatramin'izao fotoana famoahana ny voka-pifidianana vonjo maika izao. Nanao sisilany ny tsy fanaran-dalàna nataon'ny CENI mialohan'ny fifidianana nandritra ny fifidianana ary amin'izao aoriny ny fifidianana izao iandrasana ny vokatra vonjo maika. Ny CENI no nametrahana fatokisana nametrahana ny lisitra sy ny bileta tokana. Nandritra ny fifidianana nefa nahitana bileta tokana marobe efa voahosoka mialoha na précoce ny paritaka. Avy aiza ireny hoy ny teo anivon'ny RMDM. Napetraka ikarakara fifidianana ve araka izany ny CENI sa napetraka hampandaniny kandida-panjakana? Antony mahatonga ny CENI ho tompon'antoka amin'izay mety tranga eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Roa ny teninay na ny CENI ilay ny karakaran'ilay fifidianana mihitsy no tsy ara-dalàna dia tsy ho raisina ny vokatra izay avoaka ny CENI. Na ilay kandida nahitana osika no andraisan'ny CENI fepetra. Raha ohatra ka hinao fanianana iriska fotsiny anao jojorombony amin'izay tiany atao ny CENI, tompon'antoka ianareo amin'izay mety ho vokatry n'izay jojorombony amin'ny tsy fanaran-dalàna maro izay. Tsy ekena ny tsy fahamarinana sy ny fanovana ny safidim-bahoaka raha ny fanazavana hatrany. Fanovana safidim-bahoaka izay niainga tamin'ny osoka sy alabato raha tsy ilaza afa-tsy ny fahamarony ireo ordonnance tsy ara-dalàna navoaka ny CENI. Malaza be olona tsy manandreno ao anatin'ilay ifidy. Olona avy aiza izy ireo? Olona tsy manana reniny teraka dia mifidy eto Madagasikara. Ny filoham-pirenena no mpitarika mahaindrindra aty Afrika, mitarika olona tsy nateraka teto ambonin'ny tany. Zany no olona tariny filoham-pirenentsika akety. Ka sao de any amin'ny tany hafa mihitsy tsika ty no mipetraka. Fa raha mbola eto Madagasikara tompoko dia miteny izay horen-tany horen-danitra fa tsy anaiky ny tsy fahamarinana atao eto amin'ity firenena ity. Mbola maro ny tsy fahatombanana mikasika ny fifidianana iny hoy izy ireo ary tsy afa-miala amin'izany hatrany ny CENI. Tsy ivina ny 24 ny volana Desambra ho avy izao
no amoaka ny voka-pifidianana vonjomaika isaky ny renivohim-paritany ny seni ako ny fifidianan'izay trano fa hiazo ny faritra vakina karatra vetivetsika misy elanelam-bato roa am'zato mampametra-panontaniana eo amin'ny vokatra vonjomaika navoaka ny seni ho an'ny distrika n'Antsirabe voalohany amin'izao fotoan'izao elanelam-bato izay angatahany kandida avy amin'ny vovonana Firaisakina izay larana faharoa fanazavana bebe kokoa amin'izao fotoan'izao andrindrina Rendriamiarsoa kolo Antsirabe. Raha ny vokatra vonjomaika mahakasika ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izay notanterahana ny faraka amby folo ny volana desambra 2024 lasa teo ho anteto amin'ny distrika n'Antsirabe voalohany atao anatiny faritra vakina karatra izay nahitana birao fandatsaham-bato miisa 900 maneran'ireo boriboritany enina eto Antsirabe dia toy izao ny vokatra avy eo anivon'ny seni ny kandida larana voalohany izay avy amin'ny Firaisakina izay nahazo vato manakery 4,500 sy 7,000 raial izay mitotaly 4,700 faingo 3,700 kandida larana faharoa avy amin'ny Irmar izay nahazo vato manakery 3,500 sy 7,000 raial izay mitotaly 4,700 faingo 5,500 ny kandida larana fahatelo avy amin'ny vovonana misionery izay nahazo vato manakery 700 sy 900 izay mitotaly 3 faingo 1,700 ny kandida larana fahaefatra avy amin'ny Antoko RCR izay nahazo vato manakery 2,500 sy 700 izay mitotaly 2 faingo 5,100 ny kandida larana fahadimy avy amin'ny Antoko Miaramisandratra izay nahazo vato manakery 4,300 sy 220 izay mitotaly 5 faingo 4,100 arak'izay taremarika izay dia ny kandida larana faharoa no mitarika avy amin'ny Irmar ary manaraka azy ao ny kandida larana voalohany ary ny kandida larana fahadimy raha izay vokatra izay dia hita sy tsikaritra ny elanelam-bato eo amin'ity vokatra izay navoaka ny seni ity raha ho an'ny totaly ny vato manakery izay miisa 3,300 sy 4,400 alina ary ny totaly ny vato rehetra azon'ny kandida dia miisa 5,300 sy 200 sy 4,400 alina mipetraka amin'ny fanontaniana avy aiza ilay vato manakery izay mitotaly 200 hoy metra ravaka tao amin'ny pejiny tao amin'ny tambajotra serasera Facebook mipoitra tsikelikely hoy izy ny marina ary mbola hitohy andrasana arak'izany ny vokatra farany ofisialy izay avoaka ny seni mahakasika ity fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna atao anatin'ny komuna Ambonivohitra Antsirabe ity ho an'ny distrika n'Antsirabe voalohany. Samy manana ny tsikera sy ny fangatahany mikasika iny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina iny avokoa ny rehetra amin'izao fotoan'izao raha ny any Vohemara mitaky ny hamerenana ny fifidianana ben'ny tanàna izay feno osika ireo vahoaka ao amin'ny komuna Ambonivohitra ampanefena distrika ny Vohemara ankehitriny ankoatra ny fahitany ireo kara-panondro sy kara-pifidianana osika maro ireo bilitay tokana efa voamarika mialoha nampiasaina nandritra ny latsabato. Neseho tamin'ny endriny maro lafy ny osika sy ny tsy fatombanana nentina hampandaniana ny kandida iray nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo raha nambaran'ireo vahoaka eo anivon'ny komuna Ambonivohitra ampanefena Vohemara amin'izao fotoana izao ireto vahoaka ireto tsy manaiky ny fanodinkodinana ny safidiny indrindra fa ny fisian'ireo osika toy ny kara-pifidianana sy ny kara-panondro osika nampiasaina tamin'ny androm-pifidianana farany teo iny fa eo ihany koa ny fisian'ireo bilety atokana efa voamarika milohan'ny fotoana izay naparitaka tamin'ny androm-pifidianana. Minha panfeira, que é malaele, minha tangandavta tuzou. Mas não é fanfita, minha presidente da república, minha fita, minha deputê. Lá se estão atlistas, minha zou. Nanzaka, leon bovozani, se nas ortonasta, minha fiana, minha fita, mar. Canuzan, malaele, não vou casar na denzara, tam fitando presidente da república, deputê, catin fita, bentanana, zé, que zindinda. Kanuzany no mampitaragny zay vahoaka amin'ny komina Panfely mangataka fameranana fifidianana zay tokoa. Malahelo amin'ny fahitavana fifidianana oso zay vita teo ary nagnany apirofo nony olo 2,000 taona namezana kara-pifidianana ary kara-pifidianana amin'ny tany tokon'olo tokana nagnanaovana azy. Malahelo zay amizay ny magnaraka ny fahitava halabato zay taka ambodiholo malahelo zay miasa izy hiasa araka ny tokony ho izy ve sa hanao ny fomba fiasan'ny ACC amin'ilay fomba filazana fa azo raisana fa tsy mitomona indray ve ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana mitindry amin'ny toraka ity sa tena hitsara araka ny tokony ho izy ireo fitoriana petraka ny kandida eo anatrehan'ireo osika maro samihafa ino fanontaniana lehibe mipetraka amin'izao fotoana izao.
tonga to anatin'ny fotoana ndoka fosika aza misaraka aminay ary efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e way ary tena mandroatra be a malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba-tana Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Pauline anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline nampiasaina Mazda ufafapo miaraka amin'ny crédit mirindra indray mipima azy fotsiny dia azonao daholo ny entana izay irinao rehetrarehetra azonao atao tsara ne mampiroborobo entreprise nao miaraka amin'ny crédit mirindra miaraka amin'ny crédit mirindra tanteraka nofinofinao jiaby ary afaka alohanao tsikelikely mandritra ny 3 volana nandroso ny fiainako niaraka amin'ny crédit mirindra ary anao koa atsarao ny fiainanao mividiana diany zao Cosmo Sirerian araraoty ny famoranany fandoavam-bola crédit mirindra mividiana anio ary aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny mirindra tsy olana ny tsy fananam-bola io chocolat hany mami Tila la tekte Jerena ty mety be amin'ny décoration aty afa ihany manomana fety miaraka amin'ny tenakazy ianao koa manomana Christmas mahafinaritra miaraka amin'ireo olontianao ao amin'ny Carrefour sy Jumbo Score tratro fety mirary fety sambatra tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manorina mamorina tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay peizy vaovao mety amintsika afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Telma miova o yes Vito dans zay nakobena flash mampatsiro sainy kobaina flash notovonantsoa misy vitamine 10 sira mineraly mifosa iray 10 vita ionio vokatra vaovao nutrisance Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+.
Mamerina ny araba trano tongo klasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Miamafy amin'izao fotoana ny fitohanany fifamoivoizana eto Andrenivohitra. Vokatry ny fanamboaran-dalana amin'izao amin'ny andro atoandro ao anatin'izao hankatoko ny veto izao. Fisehoana ivelany ilazana fa miasa ny ampitondra ny mahatonga izao ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana ka ny vahoaka no mizaka ny vokatry ny tsy fahaizana mandrindra ny asa ankehitriny Christian Dimby. Ena masy sy fisehoana ivelany no mahatonga ny fitondram-panjakana mirosa amin'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra amin'izao akatoko ny fety izao raha ny fanokevitrireo olom-pirenena izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity noho izay fanamboaran-dalana amin'ny andro atoandro izay mitohana arak'izay tsy ho izy ny fifamoivoizana ka mampitaraina ireo mpampiasa lalana. Hita fa miaina amin'ny zava-misy tsika zay ny zava-misy aloha dia tsy maintsy zaka ny rehetrarehetra dia tsy maintsy ianao tsy afaka ny anoatra noho ny rehetrarehetra hoe tsinona tokony amin'ny alina aloha ny tokony ozy raha ny marina efa arakaraka le fotoanan'le fanao azy koa moa dia efa zay ny zava-misy aloha fa raha amin'ny atoandro ohatr'izao aloha zao hoe raha mahita izao ny embouteillage aterany. Fahitako an'ilay zany tokony hoe alahady na amin'ny alina izy satria miteraka embouteillage nefa ao anatin'le fiasan'le olona le circulation le mouvement zany dia tsy mety tena tara daholo mipiasa dia mety sy fetraka any amin'le asan'le olona izy dia tsy afaka mitady vola tsy vita zany le mission zay mihitsy fieritreretako anazy atao amin'ny atandro mihitsy izy mba ho fantatry ny olona zany hoe tena miasa le fanjakana tokony hodinian'le fanjakana zany izy tokony tsy amin'ny ora fiasana izy. Fa tiantoka ihany koa ny an'ireo mpitatitra fiara fitateram-bahoaka zara raha mahavita miverina indroana intelo ao anatin'ny ray andro izy ireo vokatrizay fitohanan'ny fiara amin'ny fanamboaran-dalana amin'ny andro atoandro izay. Izy aloha enjakenjana any amin'ny tsy mahavita toro hoe betsaka ianao satria ohatrany hoe lany amin'ity embouteillage ity zany le fotoana lasa taraiky eto dia izy aloha tokony hoe andro alina nanambarana an'ilay satria lasa manakorotana an'le asa famovoizana hoe tandany lasa embouteillage be lasa tsy ahavitana asa firy koa izy amin'izao zany tena ohatrany hoe lasa na le very somary lasa ohatrany hoe tsy azo satria lany amin'ity embouteillage ity le fotoana ny andro fety amin'io en plus nefa tokony hoe mba tsy andro fety izy manamboatra an'io fa tokony mba hoe na andro alina izy zany manamboatra an'ilay izy na ohatr' zany. Tsara le vahoaka amin'le embouteillage be dia be mipetraka an'ilay izy raha ho anay manokana zao zao mampiasa moto eny raha ho anay moto moa zany le izy tsy dia misy fiantraikany be fa raha ho an'ilay mampiasa automobile le izy no tena hitany be satria le fotoana tonga dia lasa taraiky raha tokony ho izy tokony hoe amin'ny andro alina ary zareo manao an'ilay izy raha tena izy satria lasa zao lasa miteraka embouteillage be moa hitanao ny andro fety zao ny olona maika dia ohatrohatr'izay. Efa maratreto ny fitarainan'ireo mpampiasa lalana mikasika ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana manoloana izay fanamboaran-dalana eto Antananarivo sy ny manodidina izay nazo fototry ny tsiraray aza no misitraka lalana mifanaraka amin'ny fenitra takina voatery miaritra ny tsy fahaizana mametraka lamina ho an'ny fifamoivoizana ny vahoaka an'Antananarivo andrasana araka izany izay mety ho fiovam-petsika ireo tompon'andraikitra voakasika eo anatrihan'izay fomba fiasa ho fijerena ny fiainana andavanandro mponina izay. Iavaka ny hetsika roa atsarainy ireo andiany rehetra teo aloha ho ny ekipa Midnight Celebration izay mikarakara réveillon miavaka ho an'ny tanora ny 1 Desambra zao. DJ Fatadaza misa 4 no ifandimby hanafana ny lanonana etsy amin'ny Dave Garden no zovavaka manomboka amin'ny 7 alina avy ity nokolona no mitatitra ny antsiprian'izay. Iavaka ny fiantsenana ny taona 2024 miaraka amin'ireo tanora mikarakara ny hetsika Midnight Celebration raha ny fampafatana tamin'ity anio ity. Isan'ny navaozina manokana ny lafin'ny fandriampahalemana raha ny fanazavana
ifandeha mitsiraray avy isaky ny 5 minitra ireo DJ fantadaza miisa 4 eto Madagasikara ampifaly ny rehetra manotrina. Fitaratra amin'izay mety iseho ny hetsika fantadaza maneran-tany toa ny Tomorrowland antony ny safidianana ny lohahevitra festival DJ izany fanazavany mpikarakara. Oui, Midnight Celebration, ni objectif en est un petit tena oui mettre en avant les DJ à Madagascar. Ça nous ni DJ Tom Tika tena itana oui mbola tena valoriser. Tsochina ni velan, ça nous ni velan ni tatika un festival ngeza pérenne. Ça de Matiana, ni Tomorrowland, na Coachella, na Ardente. Mbola des missions reny aty amintsika dia zay zany no apporter Midnight Celebration zany hoe tondra vision hafa ana réveillon zany hoe tena réveillon miavaka izy ity tena hoe réveillon spécialement na jeune izy fa afaka tonga daholo ny olona rehetra na adulte na enfant na DJ anakefatra zay ny ao za DJ Nawer DJ CMC, DJ Natou, et Suyotra, ils sont spécialistes à piano et en Madagascar. Tanora eritrerony matianona manomboka amin'ny 12 taona no miara-misalay anome izany hetsika fitsenana ny taom-baovao izany. Araka izany, manomboka amin'ny 7 alina no manome fotoana ny rehetra tsy ankanavaka ny ekipan'ny Midnight Celebration amin'ny 30 Desambra ho avy izao etsy amin'ny Dove Garden na Nosy Vavaka. Olona hatrany amin'ny 500 no andrasana mandritra izany, mbola azo ataony manao ny famandrihan-toerana ho an'ny VIP raha ny fanazavana. Nanolotra jiro an'ny UNFP na ny asampandrarany firenena makambana momba ny fahasalamana sy ny fananana izay tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny rotonta sy ny asa Madagasikara sy ny Mbalik tanjona ny fanampiana CSB maro manerana nosy tsimbola misitraka jiro amin'izao fotoan'izao Ilarina Sonia. Tompom-pahasalamana maro no misedra olana amin'ny tsy fisian-jiro manerana nosy. Antony tonga ny UNFPA na ny sampandrarany firenena mikambana momba ny fahasalamana sy ny fananana eto Madagasikara niara-ny asa amin'ny asa Madagasikara sy ny Mbalik afahana mamaty jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo CSB. Ce partenariat arrive vraiment à point. Zava-dehibe ity fiaraha-miasa amin'ny asa Madagasikara sy ny Mbalik ity manoloana ny olan'ny famatsihan-jiro ianan'ny mponina eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hitondra vokatsoa amin'ny fampisitrahana tolotra ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka ity fiaraha-miasa amin'ny famatsihan-jiro ity. CSB mandidina ny 700 any amin'ny faritra tahaka ny any Vatovavy, Androy, Anosy sy ny maro hafa no isitraka ity famatsihan-jiro amin'ny alalan'ny Mbalika ity. Ireo vokatra amin'ny Mbalika ireo dia misy jiro anankiefatra, détecteur de mouvement anankiray dia mandeha amin'ny herin'ny masoandro tanteraka. Afaka manazava efitrano anankiefatra zany ireo jiro ireo zany hoe any amina centre de santé de base dia misy efitrano mety hoe efitrano fiterahana, efitrano fanaovana consultation na birao dia ny détecteur de mouvement afaka apetraka any ivelany izay manampy be da be indrindra any amin'ny toerana tena lavitra any ambanivohitra manazava sy manampy an'ireo vehivavy malagasy miatrika fiterahana any amin'ireo toerana ireo. Totosandroany ny fifanaovantsony ny mpiara-miasa eo amin'ny UNFPS sy ny asa Madagasikara mahakasika ity famatsihan-jiro ity. Lafomba vao hafa vetivety mpianatra malagasy no nandrombaka ny larana fatelo tamin'ilay fifaninanana momba ny Excel natao tany Las Vegas ny 2 amin'ny 4 Desambra lasa teo. Fifaninanana iraisam-pirenena izay natokana ho an'ireo tanora mpianatra manam-pahaizana manokana momba ny fikirakiran'izay. Daniela Minoso. Tamin'ireo mpianatra miisa 12 mpifaninana farany imbolana tenaina Jean-Philippe Christian mpianatra taona fahatelo anivona université tsy miankina iray eto Madagasikara no nandrompaka ny larana fahatelo tamin'ilay fifaninanana Microsoft Excel Collegiate Challenge izay notanterahana tany Las Vegas ny 2 hatramin'ny 5 ny volana Desambra lasa teo. Tombontsoa tena be dia be satria voalohany indrindra ahaizana zavatra izy satria be dia be ny thème touché izy resaka secteur d'activité misy hoe agriculture tamtamikeo transport tsy apozana zany amin'io zareo mampianatra gratuitement tsy andao mambola izy dia mbo koa rehefa tafiditra ny voambomboninao amin'ilay compétition dia be dia be ny orinasa mitady zavatra zany amin'ny resaka fiasana
moko ahitana karazan'olona maro anatiny le resaka réseautage zany zavatra important be satria mety amin'ny alalan'ireny olona ireny azahoana opportunité any arinany ankilany zava-dehibe ny fidirana amina fifaninanana iraisam-pirenena tahaka izao no izy tsy vitany manapitra-kifa fa ihany koa manokatra varavarana maro raha ny fanazavanina za manokana aloha tamin'izany nanao anazy tamin'ny nivoaka tamin'ny voalohany raha ny formation nomena anahy hoe académiquement dia tena tsy ampy fa dia mahita an'le olona mampanao formation ireny dia hitako hoe mila pinatosika kely izy fa international zany efa mandeha be amin'izao fa tsy mitovy amin'ny vitesse-tsika fa mila manenjikenzika kely izy hoe ao le formation fa mila poussena kely alefatsy kelikely foana dia ay ihany izy ny farany arakitsika le izy tena araka sady accessible sady tena hoe accessible zay tena accessible ny afatra angambany hoe ekeko hoe mianatra fa tsara ihany mikaroka manokana satria tsy ampy zany zavatra omenany ampianarana aloha voalohany moko afaka développer un soft skills anao mintsy ny hard skills anao sady afaka mampiavaka anao amin'ny olona maro koa iny sady ilaina le fianarany ilaina le izy Zaivina, memempona ny fandraisana anjara tamin'ity fifaninanana maneran-tany momba ny Microsoft Excel Collegiate Challenge izay nandraisan'ireo mpianatra manodidina ny 7,000 anjara maneran-tany no tanterahina tany Las Vegas ity. Mandringa ny fampandrosoana raha mbola misy sokajin'olona dino eto amin'ny firenena hoy ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona eo anatrehan'izay nampiofanina sy nomena fampitaovan'ireo olona manana fahasembanana aleo tena amin'ny fiainany andavanandro izay niarahana tamin'ny mpiara-miombonantoka taty andro anty honina zay. Tsy sakana tsy ivoarana amin'ny fiainana aleo tena amin'ny asa atao ho afaka ampiasa olona hafa indray na eo aza ny fahasembanana rehefa misy ny finiavana. Toa andrasona tenaina Claudine manana fahasembanana ara-piainona misehatra amin'ny fanodinana voanjo ary maniry ho lasa lavitra amin'izay tetikasany izay. Dia mpiasa tena ako efa 5 taona teo ngamsahako nanomboka ny asako dia nanangana orinasa kely indray ako amin'izao fotoana izao mikasika ny resaka totom-boanjo. Dia totom-boanjo misy karazany mamy masira dia misy tsotra indray misy sakay ny tanjoko ny tena hoe anangana orinasa lehibe mihitsy manomboka amin'izao totom-boanjo kely izao dia tena hoe angana totom-boanjoko re tena hoe mba hitatra mihitsy zany izy mba tena orinasa lehibe le izy manomboka amin'izao zany manao ako dia rehefa hitako hoe tena hoe mivoatra le izy mety afaka ataoko indray ohatra hoe manao menaka amin'ny resaka voanjo atao menaka dia hitarina indray hoe inona indray afaka anodinako an'io voanjo io amin'ny zavatra be dia be fa te hanangana orinasa lehibe ako amin'ny anarako. Vehivavy mpitantana orinasa lehibe ho fitaratra ny rehetra no tanjona ho hiatrany irasona anteraina Claudine. Hoandrakoto malala Ernest mpanjara ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro no ataony ankehitriny fa vinany ny ho lasa mpamongady any aoriana. Ny tetikasako dia ny resaka fitantanana ny resaka varotra épicerie. Eny tsy sakana velively ny fahasembanana ary amin'ny mahatsakana azy zay dia mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany satria ny toe-tsaina no mitondra an'izy io ary vonona tanteraka ny atrika amin'ny fiainana ary masany lahatra amin'ny mpiarabelona izay manao an'izay sehatra izay. Eritreretra ny tena zany fa tsy janona amin'ny maha-épicerie fotsiny. Iny fa mety faratra any amina mini gros ary iakarany mankany amin'ny grossiste zay ny tanjony. Nahazo fampitaovana anatanterana ny asany avy amin'ny tetikasa miary izy mianadahy ireto taoriana ny fampiofanana azony. Nisy ihany koa ireo olona manana fahasembanana hafa nahazo fampitaovana ka misy ny antsehatra amin'ny fiompiana akoho gasy, akoho fakana nofo sy ny maro hafa. Ny tetikasa miaro moa dia fiara-mombonantoky ny CPM global sy ny C4C. Dia ny tetikasa miaro zany dia natao indrindra hamola volana ny olona manana fahasembanana aneho ny talentany ahafahany misitraka ny zony feno dia eo amin'ny resaka fiariana zany. Dia misy ny fanaraha-maso akaiky anazy ireo amin'ny fampiarana le zavatra ny hofanana zany fa koa eo amin'ilay fomba fitantanana indrindra zany an'ireo fitaovana izay natolotra azy ireo izay mba tena hoe ho amin'ny antom-pivelomana tokoa maharitra sy mahavelona azy ireo ny zavatra nomena azy.
nanomboka tamin'ity taona ity ny andian'ny fahatelo amin'ny tetikasa miary ary aritra telo taona ankoatra ny faritra Analamanga misy ihany koa ny any amin'ny faritra Vakinakaratra sy Antsinanana tanjon'ny tetikasany hoe ireo fanararoatra ho fampananana asa mampiaty ho an'ny olona manana fahasembanana. Anamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika ny nametrahana ny tranony diplomasia maitso izay novatsiny vondrana Europeanina vola ity trano diplomasia maitso ity araka izany no fitoerana stratéjika anatanterahana ny fakakevitra ary amindronana ny efitra entina miatrika ireo fivorimbe iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana. Nelara Nevson. Ady raha manana ny fiarovana ny tontolo iainana fa tsy anjara ny firenena iray saika efa hita taratra izao ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny ny toetrandro vokatry ny fahasimbany ny tontolo iainana. Ady arahana ny fiarovana ny tontolo iainana hoy ny maso ivony vondrona Europeanina antonona nomezana toana ireo firenena miroso sy manamafy ny ady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Androany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy. Tena nivony ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy teny ampandrinomby ny trano ny diplomasia maitso izay fanamafisana ny ady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny andian'ny fahatraika amby folo amin'ny Fonds européen de développement no namatsy vola ny fanatanterahana ny trano ny diplomasia maitso anamafisana ny fikajina ny tontolo iainana sy ny andrindrana ny ady sisika sy ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mahakasika ny ady amin'ny fiovaovan'ny ny toetrandro sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Ity trano ny diplomasia maitso ity araka izany no ifitoerana stratéjika anatanterahana ireo afakan-kevitra isan-karazany sy amindronana ny efitra entin'ny Madagasikara miakatra eo amin'ny fivorimbe iraisam-pirenena mahakasika ny tontolo iainana. Izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena satrotra nitoedra raha ao Mayotte amin'izao fotoana taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Sido izay namoizana olona 12 farafahakeliny ho fitandrona ny fahalemany roponina ny antoerana napetraka ny couvre-feu manerana ny tinosity nanomboka ho maly alina. Isany efa tafaverina amin'ny ampahany famatsin-drano izay nitondra takaitra goavana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza ary tombanana isitraka rano fisotro madio manomboka rahampitso ny 500 isanjatom-ponina iazo tinosy ity ny filoha frantsay rahampitso araka ny fantatra. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao angasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafy indray ary tomboko lasy tombovavy veloma tompoko. Vaolinina vaovao be. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.